Anisan'ny toerana izay nahitana fihetsiketsehana ara-tsosialy moa ny tao Fort Dauphin nanomboka ny volana janoary 2024 teo dia nisy hatrany ny filarana tany an-toerana ary ny herinandro lasa teo dia mbola nitoy ihany izay. Ny 7 marsa lasa teo dia nanatanteraka filarana tao an-tampon-tanànan'ny Taolagnaro ny fikambanan'ny Fanomba izay vondronan'ny tanora tanteraka Taolagnaro. Olona 10 no voasambotra ny tandro filaminana nandritra izany araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana ary mbola voatana ny amponjatra amin'izao ny mpitarika ny hetsika. Antony izay namaitra an'ity fikambana ity ny fitaraina tamin'ny tompon'andraikitra samihafa tany am-piandohana dia nanoitra ny fomba entiny eo anasa QMM miasa ao an-tanàna izy ireo ary anisany hitondran'izy ireo tsikara ihany koa ny fomba fafidirana piasa ny hitatra tamin'ny fangatahana ny fialan'ny lehibe ny paritra moa izany avy eo. Ny mpitondra ao toerana kosa etsandan'izay dia manentsika ny fikambanan'ny Fanomba eo anisany namaky ny trano senita any an-toerana saingy nolavin'ity fikambana ity izany ny herinandro lasa teo dia nidina tany Taolagnaro nijery nandamina ny misitry ny asa mpanjakana sy ny asa Taberan'Andriamanantsoa. Nisy indrindra ny marimaritra iraisana izay hita ny mpandraharaha ny QMM tompona ndraiky mpanjakana ary ny mponina. Anisan'ny vahaolana nentina tamin'izany ary ny ametrahana ivitoerana momba ny asa anamorana ny faneraseran'ny mpampiasa sy ny mpitady asa.